أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درس فنايت فينو وميتسكن تنبو الله سبحانه وتعالى إلى بحار أريد سجان وسيفا يبالي من فينو ني ونليرك مسنا محمد صلى الله عليه وسلم شي إريو شنك فين أركوا إريو بنار الديازريتا تكنافك إلا زدمسك الله سبحانه وتعالى أو من بكمسنا القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. إذن دين مسنا زن ديم ديك منوهوي سنموارك يرو جين سنزانا كل بيلنا أفتشيانون بواحي آدم ندين مسنا فكم بلملازة تمسيك الله سبحانه وتعالى منوهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لزور محمد صلى الله عليه وسلم فمارنا التكوى ني الصلاة زيتوكو ونسكي ني السورنا زيتوكو ومحياي ومماتي أرنفا فيلومك سنفا فتيسكوا لله رب العالمين ديا وانتوبو الله سبحانه وتعالى يريريان لا شريك له سميسي من بناتك أمن وبذلك أمرت. إذن نندينا راي فيرينا تسيكا إلى إنديان ماسنا زين فاكيتسكا تيو دي تسابا فا نياتنا نبارن الله سبحانه وتعالى تسكزانا كل بيلنا دي تسيئين نيزان فحنون بواز كمان لونا زي فنبونا الله سبحانه وتعالى زي دي توكني عاتسابتين شريري عافانتت يرو كارازانجافتا زي توكن حتوني انتين منوبني الله سبحانه وتعالى يفنبونا الله سبحانه وتعالى ديا معرسم كارازان أني سنزاني ني فننتانا نقولنا أمني فنوفنا أساتارا ari fanjarana ulna amni fanovana asarati zanjida natungan Allah subhanahu wa ta'ala ni diran pinu islam awanatin Qur'an manahui kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yanareu dia vawoka zay mendrika tsara indrindra amni vawoka zay nandalo teto ambony tany ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar satria yanareu dia manentana olona amin'ny zavatra tsara ary manjara olona amin'ny fanaovana asa ratsy. Raha ijeritsika amin'ny zavamisy ankehitriny manoloana ny ni'ma zay namezany Allah subhanahu wa ta'ala any zanak'olombelona dia ny tambazotra sosial na ny internety araka ny fahafantarany be sy ny maro azy dia anisany wasila na zavatra anankiray zay ahafahantsika mivelatra kokoa amin'ny fanaovana da'wa. Tsy vitsy ny fananarana ny fampianarana na durus izay ataon'ireo manam-pahaizana atao anatin'ny finoana islamo miparitaka amin'ireny internet ireny ary hitatsika enoitsika vakitsika ka tokony ararotintsika zany zavatra izany raha toka misy iray amin'ny mpino islamo mahita anireny video na fampianarana ataon'ireny manam-pahaizana ireny dia tokony anararaotritsika hizara izany hatrany amin'ny safha na amin'ny page ny Facebook zany na amin'ny Twitter na amin'ny WhatsApp sy ny tariny arakaraka izay ampiasantsika eo
satria ny fanaovantsika izany dia azahoantsika tombontsoa goavana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Araka ny hadith izay matetiky miverimberina eto ataon'ireo manam-pahaizana sasany, milaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manao hoe ad-dallu ala al-khair ka fa'ili, ny olona izay mitaraka amin'ny zavatra tsara dia tahaka ny olona anankiray nanao izany asa izany. Aoka ho tsarovintsika fa ny fanaparitahantsika ny regny fampianarana na vidéo zay na amin'ny alalan'ny soratra zay izay ataon'ireo manam-pahaizantsika dia isaky ny olo mijery na mihay ny regny fampianarana reny dia Allah subhanahu wa ta'ala manome fahasoavana anao izay nanaparitaka izany. Azadiro raha lapin'ny Islamo fa ny fiainana eto ambony tany dia fandalovana ka araraoty ny fitadiavanao ny zavatra izay ankasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Milaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith manao hoe ny fiainana eto ambony tany izy dia takan'olona anankiray izay mpandalo na manao voyage ka reraka izy ny alokaloka teo ambony fotokazo anankiray dia tsy maintsy hamela izany fotokazo izany rehefa tonga ny fotoana izay andehanany. Toraka izany ny fiainan'ny zanak'olombelona eto ambony tany tsy afaka hijanona eto tsika mandrakizay fa tokony hiazakazaky tsika hanao ireo asa izay ankasitrahan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Azambanina ny fanaovana asa tsara araka ny voalazan'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milaza izy manao hoe la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, aza atao ambany zavatra ny fanaovana asa tsara walau an talqa akhaka biwajhin taliq, na dia mifanena amin'ny raha alainao amin'ny endrika miramirana aza. Izany rehetra izany dia anisan'ny fanomanana ny vatsy izay entintsika manoloana ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany. Ka mangataky tsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba omeny fahombiazana ahatsapatena ny tsirairay hibebaka ary hanatanteraka antsakany sy andavany ireo baiko izay nandidian'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika tsirairay. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.